Olona valo indray ny voalaza fa matin'ny COVID-19 teto Madagasikara ny andron'ny alahady fa 12 volana May, araka ny tatitra nivoaka tamin'ny manjerim-panjakana androany alatsinainy. Teto Analamanga avokoa ny efatra tamin'izy ireo, iray avy any Vakinakaratra, iray avy any Matsiatrambony, iray avy any Atsimo Andrefana ary iray avy any Aloatra Mangoro. Tafakatra raiky amin'ny 7 sy 700 raka izany isan'ireo lavon'ity valanaretina ity hatramin'ny idirany teto Madagasikara. 17 tamin'ireo olona 2,300 natao fitiliana ny voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Ny 20 tamin'ireo no avy eto Analamanga, iray avy any Aloatra Mangoro, 4 avy any Matsiatrambony, 3 avy any Sava, 7 avy any Vaovao Fitovinany, 2 avy any Atsimo Andrefana, 7 avy any Menabe, iray avy any Analanjorofo, iray avy any Anosy, 2 avy any Betsiboka ary 2 ihany koa avy any Atsimo Atsinanana. Marary miisa 2,20 sy 1,100 no mbola manaraka fitsaboana ankehitriny ary anaty fahasarotana ny 20 sy 200 amin'izy ireo. Isitraka ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 avokoa ireo distrika rehetra manerana ny nosy 10 andro taoriany natongavany teto Madagasikara. Araka ny teto andron'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia Rahampitso talata fa 12 ny volana May no ahazo ny anjara ny distrika farany dia Mangataka, Mananavaratra ary Sainte-Marie. Raha ny voalazan'ny Dr Rivo Malala Rakotona Valona, talen'ny fampiroboroboana ny vaksiny dia faritra roa sisa ny mbola tsy niainga ny vaksiny alefa any aminy. Anisan'ireny ny faritra Analanjorofo izay mbola nahitana distrika sy nahazo vaksiny hatramin'ny androany alatsinainy. Iainga Rahampitso talata nefa ary alefa fiaramanidina ny vaksiny alefa ny Mangataka, Sainte-Marie ary Mananavaratra izay toerana sarodalana sy manahirana ny hahatongavan'ny fiarany aminy. Ny sabotsy fahavalo ny volana May no nigadona teto Madagasikara ny vaksiny Covishield miisa 5,2 nanomboka ny alatsinainy 10 May ny fanaovam-vaksiny teto Madagasikara. Ilaina ny fanohanan'ny rehetra amin'ny fampandrosoana ny Barea, hoy ny mpanazatra vaovao vonjimaika ny ekipam-pirenenan'ny BAOLINA KITRA eto Madagasikara rehetra. Herinandro vitsivitsy taoriany nahavoatendry ho mpanazatra ny Barea ity kapiteny PSG teo aloha ity dia nangataka ny fanohanan'ny Malagasy rehetra izy. Efa manohana hoy izy ny federasiona milaza ny hanohana ihany koa ny fanjakana, koa miandry ny Malagasy rehetra hoy izy nandritra ny resadresaka voalohany amin'ny tendavitra natao no an'ny gazety taoriany nanendrena azy. Tao anatin'ny resadresaka izay nampitendavitra ihany koa no nanomezany ny anaran'ireo mpiara-miasa aminy, andrafitra ny ekipa teknika de José dos Santos da Cruz, iandraikitra ny Arabatany, i Frederic Roux izay mpiandry tsatokazy teo amin'ny ekipany Olympique Lyonnais, Nancy ary Girondin ny Bordeaux no iandraikitra ny mpiandry tsatokazo. Ny mpanazatra mpanampy kosa indray dia Portugais efa Zajaray, Fabiano José Costa Flora, efa nandalo tao amin'ny Lazio de Rome sy Juventus de Turin ity mpanazatra mpanampy ity raha nolazainy Rahampitso.